Miarabantsika rehetra dia faly manonona ny fiadanan'ny Tompo Jesosy amintsika rehetra namana rahalahy sy ranabavy ao amin'ny Tompo. Ny zavatra ifampizarantsika androany dia araky ny efa nambarako tany anaty sous-commentaire tany anatin'ny publication anankiray dia ny hoe iresaka ny amin'ireo olona milaza azy fa nentin'i Jesosy Kristy tany amin'ny elo isika. Zay zany no zavatra ifampizarantsika androany, tsy toriteny be no ataoko fa fampahafantarana tsotra, fizarana tsotra hoe ahoana marina moa zany ny famarinana sy ny fipetrak'ireny filazan'ny olona milaza azy fa hoe noentin'i Jesosy Kristy tany an-danitra, ilay lanitra dia resaka dimension, resaka sosona. Ivelan'izao sosona iainantsika izao planeta tany zany, tany amin'ny elo reny. Zay zany no hitondrantsika hoe fifampizarana androany. Anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra tsy tofoana. Vavakarisika aloha vetivety. Sotranao zay ry ray masina tsara indrindra, ny anaran'i Jesosy Kristy no entinay misaotra anao. Mamondrafo aminay Tompo ary aokane ny fifampizarana izay hoentinay hifampizarana eto andrasianay fahamarinana avy aminao ahafahanay mandray lesona foana ity amin'ity zao tontolo zao ity manoloana ny fahamarinan'ny filazantsara. Ianao dia eo ambany fiahinao daholo, eo ambany famatoranao, eo ambany contexte famonjena ianao Jesosy Kristy. Esory amin'ny lalako aho, meo niositra aho ahafahako mampita izay sahaza sy antoniny ho aminay tsiraray ary ny tenako ihany koa dia mandray izany. Ny aja sy ny tera dia anao irery ihany ray tsy toa ary ny anaran'i Jesosy Kristy no tombo-kase sy proklamena an'izany vavaka izany. Alleluia. Mamerina manonona fiadanana amintsika rehetra tafiditra sy atao anaty mivantana isika rehetra ihany koa izay manaraka en différé izany tonona amintsika rehetra ny fahasoavan'ny Tompo Jesosy. Eto dia manonona fiadanana manokana ho an'ny sœur Ontatina mpanaraka tsy tapaka ny pejy any amin'ny faritry Norvezy iny, nareo any Allemagne ihany koa, any Madagasikara rehetra, ny any amin'ny faritry ny tany Arabo tsy adino ry Fovato sy ny sisa rehetra. Tonona amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy ny famirapiratana. Noentin'i Jesosy Kristy nahita ny elo. Raha mandinika isika dia voizina be mihitsy, surtout aty Afrika, plus précisément Madagasikara no resantsika satria Madagasikara dia ao anatin'ny kontinanta afrikana ary Madagasikara no toerana nametrahan'Andriamanitra antsika izany. Misaotra ny tompontsika ny amin'izay voninahitra ho azy. Ary sika dia malagasy fa tsy jiosy. Zava-dehibe zay par nationalité. Somary mivoaka kely amin'ny contexte resantsika isika hoe isika dia malagasy, misy hevi dehibe zay, misy hevi pahalalana be tokony ho tafita amintsika ny amin'izay fa hononany tena. Ao ny hoe aza mihevitra mihoatra zay tokony heverina, mihevera araka ny antoniny. Fa ilay hoe jiosy dia mazava tsara any amin'ny contexte filazantsara, any amin'ny contexte ara-baiboly, révélation nomenan'ny Paoly any amin'ny testamenta taloha izy dia hoe Jakoba jiosy, Israel tsy ataoko Jakoba intsony ny anaranao anio fa ataoko hoe Israel jiosy. Ny Israel dia jiosy satria tsy nitolona tamin'Andriamanitra ianao fa tsy nitolona tamin'ny olona. Zany hoe izay rehetra manana an'izay fitolomana amin'Andriamanitra izay, ny adiny rehetra, ny bataillany rehetra ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana, dia izy no jiosy, izy no Israel. Any zany tsika vao afaka miteny hoe iza dia Israel satria tsy nitolona tamin'olona fa nitolona tamin'Andriamanitra. Dia ilay contexte mitolona amin'Andriamanitra, fitolomana ambavaka, mitolona ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra, objectivité zany dia mifantoka foana amin'ny fahafantarana ho fahatanterahany sitrapon'Andriamanitra.
de amin'izay fotoana izay contexte ny olona anankiray Israel izy izay maharesy taoko andro eo amin'ny tempoly izay maharesy apokalypsy toko faharoa apokalypsy toko fahatelo no avelako hinana ny azonaina izay maharesy ataoko andro eo amin'ny tempoly izay maharesy apokalypsy toko faharoa apokalypsy toko fahatelo izay la Israel izay la Jiosy fa tsy resaka fitafy tsy resaka hoe manao témoignage hoe nentin' Jesosy Kristy tany an-danitra dia asiana saina Israel sy Madagasikara azonareo tiako tenenina izay hidirantsika hitondrantsika fifampizarana ato an'io miakatra plateau amin'izay aveo hoe nentin' Jesosy Kristy tany an-danitra nampahitan' Jesosy ny elo nanangana maty manao mazimazia manao foafoa ianao dia fonombola tany an-danitra ny tena koa ozy ilay mpaminany anankiray sady artiste izay artiste izy ny tena marina fa ilay ministère hoe mpaminany mahampaminany usurpation tena amintsika izay par discernement sy ny zavatra misy ihany koa dia mitohy foana moa ny asany amin'ny artiste azy fantatsika rehetra hoe iza ilay Ramsey petrakatsika amin'izay ilay fanazavana ny amin'ilay sujet hoe nentin' Jesosy Kristy tany amin'ny elo. Ny zavatra tsara tokony ho voaray atsika sy tokony ho fantatsika voalohany aloha zany andry tokony hijoro sy hibahana be eo amin'ny masom-pahalalantsika ny amin'ity resaka elo ity dia hoe aiza ho aiza bibliquement ny contexte ny elo zay ny zavatra tsara fantatsika aloha satria hitondrantsika fanazavana miainga amin'izay rehefa avy eo aiza ho aiza ny chronologie ny resaka elo ao amin'ny baiboly dia raha omeko indisy kely isika zao tsy hitory-teny be fa indisy nomeko atsika fampahalalana tsotsotra ny elo dia any amin'ny apokalypsy toko faha 7 makany amin'ny faharoapolo ao aorian'ny resaka trompetra fitsofana trompetra ao aorian'ny resaka setsoa resaka babiloniana ravaina mandalo aramagedona ady lehibe dia izay voasamborina satana ary afatotra ao amin'ny lavaka tsy hita nonona fitomanina sy fikitroanify averiko tsara fa hoe ao aorian'ny famahana ny tombo-kase 7 ny trompetra 7 ny resaka fanjakana babiloniana izay efa iainantsika izao ao anatin'izay ny resaka tribulation grande tribulation mbola mandalo grande tribulation dia misy ny aramagedona misy ny fanjavona zany contexte rehetrarehetra izany tsy azo dinganina dia ravana ny fanjakana babiloniana mandalo aramagedona goga sy magoga ady lehibe dia resy aloha satana ny mpamitaka élément rehetra ny miaramila rehetra reo ange déchu rehetrarehetra fa tsy hoe mbola manjaka sy manapaka eny amin'ny rivotra i satana Efesiana toko 9 itsika tsy mitolona amin'ny nofo amandrà fa royaume de ce monde fa naratsy eny amin'ny rivotra io le ambara any amin'ny filazan tsara hoe ozongozonina nerin'ny lanitra ary ny kitana iraraka le kitana iraraka dia le ange déchu manjaka reo legiona eny amin'ny univers dia ao ny misy ny projection astrale sy ny tontolo mistika rehetra oro nefa raha tsara le fanazavana satana dia mbola manapaka eny amin'ny univers eny relony masika no mandefa sambon-danitra ao reo manao projection astrale ao amin'ny tontolo mistika sy ny marabout rehetra no manao voyage manao rencontre amin'ny guide spirituel reo le ange déchu reo mpanao projection astrale rehetra mpanao voyage astrale dia manana an'izay terme izay izy hoe mitady an'ilay ange ampianatra azy ho guide spirituel isika dia tarihiny fanan'Andriamanitra izay tarihiny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra important be ny zavatra zaraitsika fa izy ireo kosa dia no rencontre amin'ny alalan'ny projection astrale le projection astrale dia misy ny séparation any corps
fizika ity vatana hitantsika ity, misy fisokafany maso fahatelo amin'ny alalan'ny fisokafany antsoina hoe chakra maso fahafito. Maso fahatelo azafady. De mandeha amin'ilay projection astrale de misokatra ao anatin'ny monde virtuel de mahita ny karazana anjely be da be isan-karazana. Fa izay dia ny tenako no miprovoke an'izay selon an egoako amin'ny mahaizao aho. Zay de efa manohatra an'ilay natiora tian'Andriamanitra hitondrana antsika hoe izy tsy maintsy mitombo ozy Jaune, fa izaho kosa tsy maintsy miaina. Zany hoe sitrapon'Andriamanitra rehetra no tokony hitombo, fa au contraire kosa izaho sy ilay egoako no te hitombo de mitady an'io guide spirituel io, ange déchu, manana ny fahalalana isan-karazany. Izany no mahatonga an'izy ireo manova ny endro no tahaka ny zanaky ny mazava. De eo amin'izay hoe nahitany Jesosy, nahitany Masina Maria. De zany re hitanao eny a Lourdes, hitanao eny Mahitsy, monsieur Melatsina no nan'le anarana, ira Patricia, sy ireo marabout isan-karazany, sy ireo faux prophète. Attention, eto sika de miditra amin'ny bon sujet, milaza azy ho mpaminany, milaza azy fa hoe nanangana tamin'ny maty, milaza azy fa netiny Jesosy Kristy tany an-danitra, fa ny tena marimarina kokoa dia io le nilazaiko io hoe misy ny étape resaka projection astrale, volonté, izay tsy volonté divine fa volonté an'ny olona anankiray araka n'ilay filana. Resaka filana izay tsika dia izay le semence bibilava to amin'ny sahany Edena amin'ny mahampanotatsika. Filana, mila, nofoko ny mila fa tsy ny fanahiko. Izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra de tena n'ilay olona roaka. De arak'izay ny zavatra tian'ilay mpino tarihin'ny fanan'Andriamanitra hanina dia misoratra masina. Ny zavatra tian'ilay mpino tarihin'ny fanan'Andriamanitra iainana. Ny zavatra tian'ilay mpino tarihin'ny fanan'Andriamanitra iasana. Dia ny ministera anankidimy, iasy te iasy izy araka ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra tsy to, te iasy izy araka ny talenta avy amin'Andriamanitra tsy to, ao anatin'ny fiderana, fiankohofana, de mandeha araka ny mystera sy ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra tsy to, ainsi de suite, mamovokatry ny fanahy. Amen. Alléluia. De izay à la base soratra masina sy baiboly araka ny volonté divine foana sitrapon'Andriamanitra. Fa ny mifanohatra amin'izay anefa dia ireo olona rehetra teboka voalohany resantsika teto, satria mbola misy ny teboka maromaro azo ambara fa ambaratsika izay azo ambara sy izay sahaza ambara araka ny fotoana antoniny mikasika an'ity hoe nentin' Jesosy Kristy tany amin'ny elo ity, tany an-danitra ity. Ny elo mantsy de isan'ny lanitra ao anatin'ny dimension, lanitra voalohany, lanitra faharoa, lanitra fahatelo, osy Paoly any amin'ny 2 Corinthiens 12 raha tsy 2 Corinthiens any amin'ny 2 Corinthiens izay raha tsy diso de hoy ateo hoe eo amin'izay le mifanohatra amin'izay resaka vokatry ny fanahy sy ny tontolon'ny soratra masina araka ny sitrapon'Andriamanitra izay dia mifampitohy amin'ilay resaka projection astrale izay asan'ny démonie tanteraka. Misy ny travail atao ao anatin'izany ny fifadikanana plagiat, ny fifadikanana atao amin'ny baiboly, ny fifadikanana tena biblika, fa ny démonie dia tena intelligent izy ary fantatry ny démonie tsara fa misy valeur spirituelle atao amin'ny tenin'Andriamanitra de misaisir an'io tenin'Andriamanitra io ny baiboly, ny démonie azafady. De rehefa azo ny tenin'Andriamanitra satria izy manana ny fahalalana sy ny fahaizana. Zay le hoe ny zanaka zao tontolo zao dia manan-tsaina kokoa no ny zanaky ny mazava, efa nambarantsika teto foana izay. De izay fahalalana izay
hoentiny miaraka amin'ny egoany sy ny mahademony azy dia exploiteny ary hoentiny amin'ilay tenin'Andriamanitra ataony plagiat exploiteny hoy aho miaraka amin'ilay filany amin'ny mahademony azy dia izay no hoentiny diversion ny vahoakan'Andriamanitra izay tsy manana mitombo kase ireo malemy sy ireo manaiky ho agentany ao anatin'ity zavatra resantsika ity hoe ampanaoviny voyage astral de hoentiny mivoyager any amin'ny monde ny univers rencontre amina ange dessus be da be reo ange isan-karazany manana ny intelligence isan-tsokajiny avy ny tontolo mystika any amin'ny manasitrana plagiat ny fanomezam-pahasoavana izany resantsika izany ny fananganana maty de misy fahaizany démonie sy intelligence ny démonie ao anatin'ny tontolo mystika manipulation mampita mitondra an'izay exploit zay any amin'ny dimension izay afaka hitanao amin'ny alalany hoe masom-panahy misokatra araka ny fanazavana antsika teo de mizara roa misy ny masom-panahy ilay troisième œil ao andro zareo mpandalina ny tantra sy ny mantra zareo mpanao voyage astral sy ny masom-panahy eto kosa de resaka odi-maso any amin'ny apokalypsy hoe ianao kay ory mitanjaka firena farofy mividiana odi-maso mba hiratany masonao atsapahanao alalanao fa ay ianao marina tena mahantra ory firena mitanjaka ny fitafitsika dia fitafina miosondra rehefa manana odi-maso tsika de tena mahita an'izay enatra izay mihitsy mahita mihitsy hoe ay tena fahotana ny fitafiko jusqu'à ce que hoe tena misokatra io masonao io dia mahita revêtement spirituel ny mpino anankiray meko exemple isika rehefa ny toram-bato Etienne ny mpaminany ny evangelista voalohany any amin'ny asan'ny apôstôly dia ny tareny miova mamirapiratra nazava revêtu spirituellement misy modi-maso misokatra eo de mahita ianao hoe andray tena lasa misy transfiguration lay olona Jesosy sy ny mpianatra telo lay ihany koa rehefa niakatra tendrombohatra transfiguration Moïse ihany koa dia nisantatra an'izay resaka transfiguration zay revêtement spirituel ny tiana tenena am'izay de hoe izay revêtement spirituel zay de misy odi-maso misokatra afaka ahitanao an'izay ary Andriamanitra avokoa no migérer an'izany rehetrarehetra izany de verenantsika am'izay ny sujet hoe am'izao fotoana iresantsika izao olona no milaza azy fa noentiny Jesosy Kristy tany amin'ny elo efa nazavaiko teo sy nambarako teo fa hoe ny contexte ny elo dia mbola tsy izao contexte iresantsika izao zay ny zavatra tsara voarayanao aloha zavatra tsara famarinana ho iaho tokony ho tazoninao mihitsy satria tena betsaka de tena betsaka ireo milaza hazo mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny usurpation fonction an'Andriamanitra sy ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra ny asa amin'ny mampanompon'Andriamanitra manao usurpation am'izay izy ireo dia mandeha ao anatin'ny contexte hoe ambodimy tafody zanak'olo de milaza fa noentiny Jesosy Kristy tany amin'ny elo de hoy ato hoe zavatra fahamarinana veriko foana ary tsindriko foana tokony ho voarayanao fa misy contexte be da be lalovantsika aloha zay sika vao tonga amin'izay fetra izay hoe misy ny contexte fitomanina sy fikidrohanify lanitra helo fa aza de tatarain'ny olona abobo atsanga tsy amanorana isika ny problème dia ny relation any mpino dia tsy fiable amin'Andriamanitra ny relation any mpino
dia tellement étouffé amin'ny fampianaran'ireo église dénominationnelle sy ireo église mampiaina endoctrinement fa tsy mampiaina relation intime amin'Andriamanitra tsy to. Tsy ho azavaina amintsika intsony zany satria tsy ampy ny fotoana. Fa ho fehezintsika fotsiny hoe ny mpino rehefa miaina endoctrinement, rehefa miaina rafitra dénominationnel sy resaka système fa tsy manana ilay relation amb Jesosy Kristy, dia tsy tafita ao amin'ny mpino ilay famarinan'ny soratra masina hoe alefako aminareo ny mpananatra. Dia ny fanahany ray izany, izy no hitarika anareo amin'ny marina rehetra. Na ny zavatra ho avy ara-dia lazainy amintsika. Ny zavatra ho avy, selon ny zavatra zaraintsika eto, dia ny contexte ny elo. Zany hoe, de plus en plus ianao manana an'izay relation profonde sy intime, intimité amin'Andriamanitra tsy toy izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia azavainy ianao ny portion fahalalana, ny amin'ny resaka elo, ary ny bazika, ny fototra ny amin'izay dia azavainy ianao, sy détailleny aminao meny minimum sahaza fahalalana any amin'izay ianao hoe ny elo tompoko dia mbola tsy contexte izao iainantsika izao ary ny contexte ny elo dia appréhen'ny contexte izao sy izao sy izao ary rehefa voamboatra ny elo eto dia hiditra amin'ilay faux témoignage amin'izay hoe rehefa voamboatra ny elo dia Satana sy ny miaramila sy ny mpamitaka sy ny voafitaka rehetra dia miara-pijaliana ao avokoa. Or anefa raha nanaraka an'ilay témoignage n'ilay olona milaza azy fa hoe nentin'Andriamanitra tany amin'ny elo isika, dia milaza izy fa hoe Satana mampijaly olona tia mandihy be. Dia Satana zany maka plaisir amin'ilay olona tia mandihy be fa lasany amin'ny elo noho ny fandihizana. Dia Satana mampijaly an'ilay olona amin'ny alalan'ilay fandihizana. Ainsi de suite. Ny sasandray dia hoe tia mihira. Sasandray dia hoe tia mifoka zagady. Sigara dia Satana zany mampijaly maka plaisir. Or anefa ny contexte ny elo iaho. Vakio tsara ny Apocalypse 19:20. Makany ariana rehetra. Fa Satana mihitsy no fatorana sy ampijaliana miaraka miaramilana. Zay dia efa misy zavatra tsy cohérent tsy mifampitohy. Izay fotsiny ihany dia efa ampianakaranao fa mpamitaka ray ny lainga sy mpandainga avokoa reny olona milaza azy fa hoe noetin'i Jesosy Kristy tany amin'ny elo ireny. Teboko voalohany zany dia hoe tsy biblika ny contexte ilazany fa efa noetin'i Jesosy Kristy tany amin'ny elo sahady izy. Satria misy contexte mazava tsara hoe sept sceaux, sept trompettes, ny fanjakana babiloniana tsy maintsy ravana, ny grande tribulation, mandalo, Goga Magoga, ny ady lehibe farany dia samborona amin'izay Satana sy ilay vehivavy janga dia tehirizina sy fatorana zay vao omena hery kely indray ao amin'ny elo. Dia zareo anefa efa milaza fa noetin'i Jesosy Kristy tany amin'ny elo indray. Dia ilay senety, ilay cinéma aseho an'zareo indray dia hoe Satana mihitsy no mampijaly eo amin'ny elo, maître, maka plaisir. Or anefa Satana ao anatin'ny tontolon'ny famarinan'ny soratra masina, Sainte Écriture, tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Dia Satana tantarain'zareo fa mahita fiadanana ao anatin'ilay plaisir ao mampijaly mpino. Ireo mpino nanaradian'ny Satana na mihitaniraka Satana. Zavatra tsy cohérent tsy mifandraika, pitsopitsonao zany efa tokony hahatonga saina anao. Fampandainga sy rainy lainga avokoa ireny olona rehetra ireny. Zaho tsy toriteny be, tsy hanao détail na verset be fa izara zay azoko zaraina fotsiny amin'ity resaka contexte hoe elo sy paradisa ity. Elo moa zany tena afibeny tena hoe hitondrantsika fanazavana sy fizarana tsotsotra androany. Inona moa zany mahatonga andreny olona ireny milaza azy hoe noetin'i Jesosy Kristy tany amin'ny elo. Mazava ho azy aloha fa ny Jesosy Kristy resahany dia fantatra amintsika fa misy Jesosy hafa ozy Paoly. Misy Jesosy hafa, izay le hoe Jesosy hafa izay dia possible lay antson'ny endoctriné, ireo miaina système sy miaina dénomination hoe Yeshua Masia.
Mety ho gaga nareo amin'izany zavatra teneniko izany. Mety ho gaga nareo amin'izany zavatra teneniko izany hoe miantso Yesoa Masia izy manaraka toko sy andiny be da be amin'ny baiboly izy lany tsy anjery daholy ny zavatra rehetra. Fa ny fiainany tsy misy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia Jesosy hafa izay. Tahaka an'izay ihany koa hoe mety miantso mihitsy izy Jesosy milaza fa manangana maty izy. Io le niresahako teo hoe ilay intelligence sy fe fahaizan'ny démonie mikirakira amin'ny tontolo subtile tsy hita maso. Ao amin'ilay dimension astrale nandresantsika teo ao amin'ny tontolon'ny univers efesiana toko fahenina teo no entin'ny Satana dia ataony pièce théâtrale ety amin'ny dimension terrestre univers misy atsika. Dia iny le hoe manangana maty manalava tongotra majika rehetra ny tontolo mistika rehetra satria lay tontolo ny fahafahana manefa tao amin'ilay monde astral no ataony théâtre eny amin'ny église, eny amin'ny fiangonana, eny amin'ny plateau réalité TV mialatsiny amin'ny tena an'izany sy any amin'ny fiangonanao ho an'izay diso lalana sy ny sisa rehetra. Dia iny lay fe fahaizan'ny démonie mamitaka hoentiny mamitaka atsika. Dia ny olona rehetra tsy manana discernement, tsy manana ny don de discernement, tsy manana ny fahalalana manivana ara-tsoratra masina, tsy manana fahendrena tahaka ny fahendrena nomenany Solomona mpanjaka sy ny sisa rehetra mifandraika amin'izay ahafahanao manao tri ny avy amin'Andriamanitra sy ny avy amin'ny mpanjaka ny fahamaizinana ny mpanapaka eny amin'ny rivotra, ny anjely eny amin'ny rivotra, dia mazava ho azy fa tonga dia roboka avy hatrany ianao hoe tena avy amin'Andriamanitra tsy toa. Dia izany raha mandinika ianao jerevy izao ohatra hoe ry tsaratsara manangona olona izy any miandry vazo. Ny olona any tsisy mamaky baiboly izany. Mialatsiny aza tsy miteny hoe mandry vazo ray manontolo. Ny any amin'ny tany lavitra andrina izany no tiako tenenina. Fa ny olona any dia tantaraina. Ny olona any dia anambaranao zavatra fotsiny. Zarazarainao chocolat. Misy fotoana misy ny évangélisation natao tany amin'ny toerana lavitra andrina. Manofa hélicoptère sy ny sisa rehetra na manakaiky. Fa teneninao ny olona any ambanivohitra any hoe isy fizarana chocolat sy ny zavatra ohatran'izao. Juste izay fotsiny fa tena rakotra olona ny tendrombohitra. Dia eo amin'izay ianao mizara tenin'Andriamanitra. Raisy Jesosy sy ny sisa rehetra. Dia paray ohatran'izay mihitsy hoe misy mpanompon'Andriamanitra nanangana tamin'ny maty ony, misy mpanompon'Andriamanitra nahita ny elo ony efa maty sy efa nitsangana tamin'ny maty sy ny sisa rehetra ao. Dia roboka ny any amin'ny tany lavitra andrina rehetra. Dia manolotra ny fanahiny sy ny momba azy rehetra. En même temps, lay esprit mianime an'ilay manifestation. Efa amin'ilay olona satria izay le hoe efa nanao rencontre tamin'ny guide spirituel izy. Izay le hoe ozongozonina ny herin'ny lanitra ary ny kintana iraraka. Efa nahita n'io astra io lay olona eo zany. Lay milaza fa noentan'Andriamanitra nahita ny elo. Dia miakompany azy eny foana iny guide spirituel iny, ange déchu iny. Fa ianao tsy mahita an'izay raha tsy manana an'ilay ody maso. Raha manana an'ilay ody maso ianao dia par discernement à l'œil. Sokafan'Andriamanitra mihitsy ny masonao tahaka an'ilay mpanompon'ny Elisa. Le nitenen'ny Elisa hoe sokafy ampahotao anazy. Elisa nahita hoe ny momba antsika dia betsaka ny momba azy ireo. Dia sokafan'Andriamanitra mihitsy ny masonao. Dia mahita amin'izay ianao hoe io lay rangahy miteny amin'ny plateau TV, io lay ray matoa miaraka amin'ny saina Israelina miteny amin'ny plateau TV, fa misy an'ilay astre, guide spirituel, démonie, lay ange déchu, miakompany azy sy manoro lalana azy, manisy teny ao am-bavany, mandeha amin'izay ny verset biblika rehetra, mandeha amin'izay ny témoignage akapareny, un par un, mot par mot, virgule par virgule mihitsy miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia izay no mahababo anao. Dia mazava ho azy fa ny olona rehetra, ny mpino rehetra, tsy manana ny protection divine any amin'ny Efesiana ihany tano ny
sabatra, ny casque de salut, ny ceinture de sécurité, ny aritratra, ny épée efa nresantsika teo tenin'Andriamanitra ny sabatra, chaussures de sécurité, du haut jusqu'à de la tête jusqu'au pied. Raha vao tsy manana an'izay ianao, d'ailleurs nefa firy million ny vahoaka malagasy rehefa misy émission tahaka an'ireny, ny vue eo amin'ny Real TV miakatra be mihitsy dia misy asany maizina à travers ny connexion, à travers ny resaka fréquence sy ny vibration na ny mijery io fotsiny ihany ary. Ça travaille dans la tête des gens. Miasa ary ny zaza madinika indrindraindrindra dia tonga mpandoka sy tonga mety betsaka ihany ny hoe tsy maharesy lahatra izany sy ny ohatran'izao fa za miteny aminao efa misy impact, misy effet eo amin'ny fiainan'ilay olona satria ny teny rehetra avoaka an'ilay olona miaraka amin'ilay guideny astre, ilay Satana miaraka aminy dia teninozina tenin'Andriamanitra no alaina. Tahaka an'le zavatra nazavaintsika teo hoe Jesosy hafa, miteny Jesosy izy, miteny Yeshua Masia izy, Rapatrisy miteny Yahweh, mpino katolika miteny Yahvé sy ny sisa rehetra. Ny ao anaty dénomination mitovy daholo. Ny ao anaty dénomination ho eo mitovy daholo, katolika tsy katolika, fa tsy ao lay lanja hasina avy amin'Andriamanitra tsy to. Ilay tian'Andriamanitra nanganana antsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra, tsika sy tokony ho izay dia mpino dénominationnel sy mpino adepte amina fiangonana, mety hoe katolika tsy katolika, sabatista tsy sabatista, protestant tsy protestant sy ny sisa rehetra, tout ce que vous voulez, nefa ny fiainana tsy misy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa mifanaraka amin'ilay filan'ilay démonie hatrany hatrany. Zany ny zavatra misy. Inona moa no mahatonga ny olona misambotra an'ity hoe ny oetin'i Jesosy Kristy tany amin'ny elo ity? Ny tena marina dia ao anatin'ny antsoina hoe manipulation isika izao. Manipulation de masse. Ny religion, ny fivavahana dia isan'ny moyen ngeza be mihitsy ary raha tadidinareo tany amin'ny resaka LMS fanjanahantany dia ny fivavahana noetin'ny mpanjana tany naka any Madagasikara. Dia amin'izao vanim-potoana iresantsika izao zany dia ny religion, ny fivavahana ihany koa noetin'ny agent ny Satana manjanaka. Le fanjanahana eto dia tsy resaka esclave, andevo, andrina, fa le fanjanahana eto dia andevonota. Satria miazakazaka be mihitsy Satana. Satana dia manana moyen be da be izy politika hoentiny manjanaka ny génération amin'izao vanim-potoana iresantsika izao. Télé-réalité, ny resaka hirahira, be da be, intelligence artificielle, ny religion, sy ny sisa rehetra ho ao. Dia misy branche be da be isan-karazany arak'izay intelligence ny Satana izay dia miasa araky ny fahafahany ireo rehetra elita efa ny contrat tamin'ny Satana hiasa ho famerena ao anatin'ny domaine ny tsirairay avy. Miresaky tsika eto hoe noetin'i Jesosy Kristy tany amin'ny elo. Efa nilaza isika teo fa ny ankamaroan'ny olona dia tsy manana an'ilay relation intime amin'Andriamanitra. Sady efa tsy manana an'ilay relation intime amin'Andriamanitra ny olona no tsy eo ihany koa la etaeta. Be da be ny contexte mety mahatonga an'izay ao no hajambaina, no etofen'ny Satana amin'ny resaka fiainana andavanandro, ny parcours spirituel ny ihany koa, tsy nisy mpampianatra, tsy nisy mpampita fahalalana raha tsoratra masina mba ny accompagner. Mety hoe raha tsy fototra tany amin'ny sekoly alahady, sekoly sabata sy ny sisa rehetra, ny ray aman-dreny tsy dia ny encadreny ankizy tamin'ny tontolo ara-panahy sy ny sisa rehetra dia mivilana ilay ankizy mandika an'ilay vaoarany amin'ny tokony nohabolana hoe zara amin'ny tokony alehany ny zaza variva lehibe izy tsy afaka amin'ntsony zany dia lasa devie tanteraka.
devie tanteraka ohatrany hitanao reo mandefa missile dia misy calcul d'angle atao amin'ilay izy azay no mahatonga ilay izy tsy maintsy système informatique hoe précis tsara satria raha vao mivilana kely fotsiny eo amin'ny départ ilay missile dia ny destination iny any amin'izay itotonany any mety hoe tokony ho alefa any amin'ny pays anankiray izy dia lasa pays hafa mihitsy no itotonan'ilay missile dia ohatran'izay mihitsy hoe devie tanteraka ny orientation an'ilay ankizy dia hoy isika teo hoe tiany olona mihitsy milalao an'ity resaka hoe noetan'i Jesosy Kristy tany amin'ny elo ity satria eo ilay tsy fahalalana soratra masina eo ilay relation tsy tafapetraka eo ihany koa izao taranaka izao izay égaré total tsy manana sens d'orientation étouffé amin'ny fahoriana ity amin'ity zao tontolo zao ity dia ny zavatra tahaka an'ireny hoe helo mahita ny elo araky ny fanazavaintsika teo hoe monde astral voyage virtuel masom-panahy misokatra ao amin'ny monde astral univers akoatran'izao univers hitantsika izao dia exploit be ho antsika aty amin'ny dimension métaphysique ambany ireny zavatra ireny izay mila zavatra tsy selon ny volonté atsika tsy selon ny herim-potsika zay vao afaka mitrandraka sy miaina ny reny exploit reny fa tsy maintsy volonté divine izay mizara roa dia avy amin'Andriamanitra sy avy amin'ny devoly satria ny masontsika dia tsy niaina sy nampiaina ny fiainana any amin'ny monde univers ora nefa tena fiainantsika tao amin'ny sahany edena miresaka dimension na miresaka sosona satria isika dia voaroka ny atsinanana ary ny lela-tsabatra miemihemy ny anjely kerobima no nanasaraka antsika amin'ny hazonaina zany hoe isika zany dia nanana accès sy afaka nahita ny hazonaina nahita ny monde céleste averiko tsara fa isika dia fonombola tsy lavo tao amin'ny sahany edena dia nanana ny antsoina hoe vatana teofanika zay vatana teofanika izay dia nanana relation tamin'Andriamanitra tsy tompo teny Andriamanitra dia mandre mihitsy isika fa noho ny efa nanota isika dia voaroka ny atsinanana ny lela-tsabatra miemihemy ny anjely kerobima no ny ambina ny hazonaina tsy afahantsika mandeha any zay le hoe voaroka ny atsinanana izay isika amin'ny dika teny dia toy ny hoe ihany koa déchu zany tsika nazera taty amin'ny tany misy atsika misy ozina misy fahoriana misy zavatra be da be ohatra zao iainantsika izao dia ilay fijerintsika sy fandrenesantsika dia tsy ilay vatana teofanika manana relation amin'Andriamanitra mahita hazonaina mahita ny fahatsarana ny perfection sahaza sy antonina namoronana antsika tao amin'ny sahany edena fa ny vatana misy atsika dia ty amin'ny toerana univers lay misy tsilo misy ozina misy ny fitapitaka isan-karazany misy ny metafizika misy fahafatesana tsy misy fiainana celestialy dia eto anefa misy satana sy demonia manome promesy anao mampahita anao ny elo mampahita anao fiainana celestialy fitiavana voalohany lay famoronana voalohany lay sahany edena plagian'ny démonie lay monde astral dia ao ianao ny ampahitany anjely ao ianao ny ampahitany fiadanana raha efa ho an'izay efa niaina ny voyage astral
dia matetika tsy te hiverina amin'ilay vatana métaphysique intsony ilay amy matafasaraka amin'ilay vatana après une projection satria tellement misy an'ilay pe ny zavatra hitanao dia monde univers hafa mihitsy mahita anjely ianao mahita dragona ianao mahita guide spirituel ianao mahita vorona hafa dia hafa mihitsy ianao matoa miteny anjany misy message tiako ampitaina aminao fa tsy hiditra détail amin'izay aho. Fa ny danger amin'izay resaka voyage astral izay mifampitohy amin'izay promesse ny satana izay hoe andao ianao fa hoentiko satria ianao manana obsession sy filana ao amin'ny monde astral dia pahitany an'ilay plagiat antsahany tena ao amin'ny tontolon'ny univers astral dia rehefa mifanena amin'ilay guide hoe spirituel ianao fa tsy ilay fanahin'Andriamanitra ilay mpanapaka eny amin'ny univers satria satana rehefa nazera dia eo amin'ny univers izy fa mbola tsy déchu tsara izy fa rehefa tena déchu izy ety amin'ny tany izay misy atsika io le grande tribulation ary io le nambaran'i Jesosy Kristy hoe izao dia nahitan'ny satana latsaka avy any an-danitra amin'ny fahatezerana lehibe fatany satria efa kely ny androny zany hoe efa tena kely ny androny menjery ety tany amin'izay izy ary nikitana iraraka ozongozonina ny herin'ny lanitra dia eo amin'izay le grande tribulation ny asan'ny fanahy miakatra satria Andriamanitra tsy miara mitoetra amin'ny satana dia ny heritsainao sisa no entinao manompo an'Andriamanitra entre parenthèse kely zay dia mipetraka ny contexte 144 000 amin'izay hoe mamay indisy ihany tsy toroteny ataoko fa mamay indisy fotsiny mipetraka ny contexte 144 000 amin'izay fotoana zay sy ny tenin' Jesosy Kristy hoe tsy maintsy toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsaira ity vao tonga ny farany nikitana miraraka satana tena miara-miaina ety an-tany mihitsy ny asan'ny fanahy miakatra grande tribulation dia ireo manana ny tombo-kase sy ny protection divine 144 000 any ireo no manao voyage d'ici ailleurs mizara ny tenin'Andriamanitra fijery baiboly zany zaraiko anao zany tsy maintsy toriana hatrany aparan'ny tany ity filazantsara ity vao tonga ny farany sasainao tsy afaka hitory ny filazantsara hatrany akoresiny fa tsy maintsy manana an'io tombo-kase 144 000 dia zareo no amita an'izay mission zay vao tonga ny farany tonga précis mihitsy ny farany antsika vao miresaka an'ileo afatotra amin'izay satana isy ny ady après an'izay resaka 144 000 zay dia manohy ihany tsika n'ilay fanazavana teo hoe exploit la exploit au monde virtuel tontolo astral no entin'ny satana dia satria ianao te ho afaka amin'ny fahoriana izao tontolo izao te hita zavatra mamirapiratra te hiaina fitsanganana amin'ny maty te hiaina zavatra be da be celestialy mahafinaritra satria izay ny filanjanak'olombelona ary misy resaka esprit zay satria ilay satana nazera tao an-danitra dia tao monde celestialy izy dia nazera izy dia very tamin'izay trône izay voninahitra izay dia te hiverina haka an'izay izy or nefa tsy manana accès intsony izy fa ho amin'ny foana izay filana izay dia izay filana izay ny tafiditra amin'ny olona dia zany mahatonga ny olona tonga dia babo misy olona nahita ny elo mpanangana maty mpanasitrana tontolo mistika rehetra tontolo astral rehetra mafehy an'izany manana ny fahaizana faratapony amin'ny resaka développement personnel sy ny resaka coaching fa zany daholo nge ny filazantsara amin'izao fa zany teny aminao fa mifampitohy averiko tsara aminao fa mitohy amin'io resaka monde astral io daholo zany dia rehefa mipetraka amin'izay io exploit io dia percutant be mihitsy ny famitahana ary zany no mahatonga andreny hoe rehefa misy olona milaza azy ho nentin'Andriamanitra tany amin'ny elo dia be da be mihitsy ny miakohaka eo amin'ny télévision eo
Misy milaza azy mpaminany vavy brésiliana zoana de be da be mihitsy ny olona miankohaka eo. Misy milaza ny tena ny fa Jesosy Kristy izy no tsaratsara na izy no apôstôly mpanao madelena sy ny sisa rehetra de be da be mihitsy ny olona miankohaka azy eo miaino azy eo na eo amin'ny plateau TV na ny amin'izay alehany any mamelatra lamba mihitsy ny olona andanan'iny olona iny tongotra sy ny sisa rehetra lanjaina sy loloavy na tapony loha zany hoe ao amin'izay le idôlatria atrany zany zavatra resantsika zany ary ny tanjony démonie dia ny hamery anao foana zay foana ny ataovy ao an-tsainao tsy ahafahany sitrapon'Andriamanitra mipetraka ao anatinao tsy ahafahany fanan'Andriamanitra mitarika anao tsy ahafahanao manana fahononantena vokatry ny fanahy contrôle de soi Galatiana 5:5 tsy ahafahanao mihevitra araky ny antonony fa mihevitra zay tokony heverina dia tiany satana loatra izy ho maître ao anatinao ary d'ailleurs efa zany no kany génération misy am'izao dia io exploit amin'ny tontolo astral io no ifidianany olona elite anankiray dia ho faniny ao anatin'ny parcours afahany percer an'izay monde astral izay de ino no ataony manao témoignage aminao am'izay miaraka amin'ny teny pahefana d'ailleurs miaraka eny foana am'izay ilay guide spirituel de zany le resaka coaching ny resantsika teo resaka développement personnel efa ao ilay guide spirituel lay satana mpanolotsaina azy ao anatin'ny manipulation de masse isika izao raha tsika mahita tsy misy zavatra mandeha amin'ny lohany zany tsony na aty na any nao amin'ny firenetsika fotsiny fandikan-dalàna tsy fandikan-dalàna sy ny sisa rehetra ny double nationalité tsy ny double nationalité misy révélation tsara be aloha tamin'iny resaka double nationalité satria na ny tenako raha tsy nahafantatra an'izany bon ataontsika côté iny za moa tsy de mahay lalàna ao anatin'ny manipulation de masse isika zany hoe hoentina midivertiranao sy mamery ny sainao tsy fantohanao amin'ny fiadinany tsirariny légitimité ny légalité za tsy miresaka vérité vérité divine ny resahako fa any amin'ny zoanao azadiny fa ianao de manana ny zoanao sata ary Solomona mpanjaka de nametraka an'izay izy vao tonga teo amin'ny fanjakany mihitsy izy de nisy an'ilay reny anankiroa nisy désaccord tamin'izy zanany de nisy zo napetraka Solomona mpanjaka zany hoe nidika an'izay ary nitiako ampitaina am'izay de hoe misy zo sahaza ho anao ohatra hoe miakanjo tsara ianao tsy misy olona manapatra sy manolana anao tsy misy mangalatra ny voamasonao tsy tokony ho varitsinjonao mahanana anao na paty jaune zo sy satanao zany tsy tokony ho doublon no alany ny filoham-pirenena tokony hitondra ny firenenao zo sy satanao zany fa tellement zany zavatra rehetrarehetra izany système efa napetraka ny devolo mitohy amin'ny resaka rafitra maneran-tany lamina mondialy de mba tsy ahafahanao mitaky ny zoanao ao anatin'izay mametraka an'izay rariny sy nihitsy légalité légitimité izay de misy ny diversion ataozy averivery sainanao de isan'izany toy ny resaka TikTok, Facebook, Snapchat, télé-réalité, ny resaka challenge, fampandizana fitombenana, ny spectacle à gauche à droite, ny 28 juin fandresantsika teo cache-misère sy ny sisa rehetra témoignage loentin'Andriamanitra tany amin'ny elo diversion de miara-miasa amin'izay ny fanjakana biby ty fandresantsika teto zany Apocalypse 13, Apocalypse 17 sy ny faux prophète tanareo fa confirmé foana ny zavatra resantsika atram'izay selon la Bible ny zahantsika nazavaina tsotsotra teto ary hatram'izao de mitohy foana ilay asa hoe nanomboka tany amin'ny Joana vao nahazo fitondrana ilay mpitondra de nakampaminany vavy izy de hatram'izao fotoana resantsika izao de mbola mifandimby miakatra eo amin'ny plateau TV
sy mitoriteny manerana Madagasikara, autorisé ny karazana faux prophète isan-karazany sy ny olona milaza azy ho nahita ny elo rehetrarehetra izao a. Or nefa venin poizina daholo ny zavatra ambaran'ireny olona ireny. Zay ny azo ambara fa de misaotra antsika naharitra ny eny. Mino fa misy zavatra voarainao anatin'izany zavatra noresahantsika izany hoe fitaka sy lainga be noentin'i Jesosy tany an-danitra rehefa vola tsy kronolojiny amin'izany isika. Faharoa, ny ankamaroan'izy ireny dia miasa ary mifampiraraha ao anatin'ny antsoina hoe manipulation de masse, fiaraha-miasa fanjakana sy bibidia faux prophète. Averiko tsara hoe faharoa ny contexte misy atsika dia ao anatin'ny manipulation de masse, miara-miasa ny fanjakana bibidia sy ny faux prophète. Dia izany reny hitanao eny amin'ny plateau TV be da be isan-karazany sy ny tsy eny amin'ny plateau TV hoe noentin'i Jesosy Kristy tany amin'ny elo noentin'i Jesosy Kristy tany an-danitra napahitana ny elo sy ny sisa rehetra faux prophète. Dia miasa araky ny maha faux prophète azy avokoa reny olona rehetrarehetra reny ao anatin'ny manipulation de masse, mamitaka anao. Ny fahatelo tena ngeza be ihany koa dia ny etapy ataon'izy ireny dia resaka projection astrale, rencontre amina guide spirituel. Le guide spirituel dia ilay ange déchu, anjely Efesiana 4:1, mpanjaka an'izao fahamazinana izao ny fanaratsy eny amin'ny rivotra, eny amin'ny univers. Dia io ange io anjely io ilay manova ny endriny ho tahaka ny zanaky ny mazava, dia hoe nahita an' Jesosy ilay olona noentin'i Jesosy tany an-danitra, dia io no mitondra anazy ao anatin'ny voyage astral ao anatin'ny univers isan-karazany araky ny domaine tiany Satana hispesializena an'ilay olona, hanofanana an'ilay olona. Dia izany reny hitanareo reny hoe noentin'Andriamanitra tany amin'ny elo sy ny sisa rehetra. Fahaefatra farany dia fikirakirana soratra masina tsotro zao selon un intérêt personnel. Misy ny olona te haka vola fa izay zavatra izay dia hoe tsy mijanona amin'izay resaka hoe tsotro zao fa misy foana ilay fiaraha-miasa amin'ny Satana, satria ilay esprit mi-animé Dieu de Mamona ohatran'izay le fijery ary tsy hoe ohatran'izay fa tena izay mihitsy no manana alliance amin'ilay olona, manana relation amin'ilay olona, dia misy ny kifikifa, misy ny fifampizarana, rançon, misy ny tambiny ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Dia ilay olona miasa ho an'ny Satana dia mikirakira soratra masina amin'izay manodikodina soratra masina izy ary miverina amin'ilay zavatra niresantsika teo hoe tellement ny olona tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra, de plus en plus éloigné amin'ny soratra masina, tsy manana n'ilay portion fanahy ny fahamarinana ifanondraisinareo ve ny fanahy fony vaonino iananareo, ratsy bazy ihany koa tany amin'ny sekoly alahazy, sekoly sabata sy ny sisa rehetra ankoatran'izany. Tsy nanana encadreur, tsy nisy ny accompagné parcours spirituel, andevony religion sy ny système sy ny dénomination, izy daholo zany rehetrarehetra izany ary petsaka ny mbola azo ambara. Zotokany miracle sy ny sisa rehetra ny faux prophète dia à la fin égaré de tonga miaramila ny Satana. Mampalahelo ary zay no tsy maintsy anananao fifandraisana matotra lalina sy miorom-paka amin'ny Jesosy Kristy. Izy ihany no ahafahanao manana toe-po mahony tena vokatry ny fanahy important be ho ahy izay. Ny azy zany dia izay foana vokatry ny fanahy foana. Ninona fetsiketsehana ataon'ny olona anankiray na mahay miteny amin'ny teny tsy fantatra be ary io, na mampidina afo avy any an-danitra ary olona io, ninona manangana maty olona io, ninona milaza fa noentin'i Jesosy Kristy tany amin'ny elo olona io. Vokatry ny fanahy zéro, nigadra tany an-tany mora, mpanolana sy ny sisa rehetra, ilay milaza azy fa noentin'i Jesosy Kristy tany amin'ny elo aneka, olona efa avy nigadra, nisy fivadiam-pitokisany, nisy
affaire na apahafolo-kareny, nisy volamena voahodikodina sy ohatran'izany ny mpino dia tapitapika izy io nentin' Jesosy Kristy tany amin'ny elo. Ilazana amintsika zany hoe tsy ao ilay vokatry ny fanahy. Dia mety ozy angambontsika hoe mety efa mibebaka izy sy ny sisa rehetra. Fibebahana dia ohatran'ny an'i Zakaiosy. Ny zavatra rehetra azoko tamin'ny tsirariny sy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia efaiko 10 eny, 50 eny, 100 eny. Fa ireo mibebaka rehetra ireo ve nanefa sy nanonitra amin'izay parcours-ny Zakaiosy zay. Remise en question fotsiny zay ny amin'ny hoe fibebahana, ny bebaka marina ve le olona. Ilazana amintsika hoe sao mora zodoka la, sao mora zodoka ry zavavy. Betsaka ny agent Satana efa miparitaka ety amin'ity zao tontolo zao ity. Raha ny chronologie dia efa manakaiky ny grande tribulation sy ny fanjavonana isika. On'izay mbola tsy nanana ny anjarany amin'izay. Dia hoy hoe mahereza. Tadiavo ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Aza metehatra amin'iza siza izany tsony amin'ny resaka parcours spirituel sy ny fanovozanao fahalalana marina ara-baiboly. Mizara fotsiny ihany ny ataoko fa aza miantehatra be amiko ianao fa miantehera amin'ny sitrapon'Andriamanitra, miantehera amin'ny tenin'Andriamanitra. Ataovy izay anananao fandratona, lalina, intimité ao anatin'izay zavatra zaraintsika sy fampizarantsika. Zay ihany koa dia mandray. Sotranao zao iry Tompo Andriamanitra tsy tony amin'ny zavatra voambara sy voazara dia mankasitraka betsaka satria afaka nandray zavatra avy aminao indray. Ianao Tompo no miedifie anay, ianao no manamboatra anay, ianao no mirestaurer anay. Ninona fahalemena sy fahasimbana sy fahapotehanay dia efa natolotra ianao izany ary ehatra amin'iza siza izay tsy manana an'iza siza izay fa kosa tsy mahalala sy tsy mahafantatra afa-tsy ianao zay Jesosy Kristy ary ianao nefa manefy anay amin'izany ho isan'andro isan'ora. Ta io ny rahalasy ranabavy rehetra anana ny relation intime sy anana n'ilay bataille mba ho ta io Jesosy Kristy rahalasy ranabavy averiko ihany mba tena hoe ho Israel, ho mpanompo mitolona amin'Andriamanitra tsy toa amin'ny lafiny rehetra mihitsy, mitolona ho anatin'ny heran'ny filazantsara, mitolona ho amin'ny fahafantarana ny halali ny sitraponao, mitolona ny amin'ny hofananana ny vokatra ny fanahy, mitolona ny amin'izay ahitana fity aminao ta io amin'izany zay Jesosy Kristy mba ho afaka amin'ny grifan'ny Satana sy izao tontolo izao. Matoky betsaka Tompo ary meno manana ny assurance fa ianao no efa momba sy mitahiranay ny amin'ny zavatra rehetra izay ataonay efa napetraka eo am-pelantananao. Voninahitra ao andray tsy toa ary ny anaran'i Jesosy Kristy no etiko manambaran'izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Farany dia farany dia mbola eto a France amin'ny tenako fa mbola tsy Madagasikara fa tsy ho ela dia ho any a Madagasikara ifankahita amintsika rehetra. Araka ny lama sy ny programa rehetra efa voarisy.